Menatsika araloha ireo lohatenim-baovao amin'ny ity talata 2 aprily 2024 ity. Voaroroy anatin'ny raharaha fikasana fanonganam-panjakana miaraka amin'ny colonel Patrick Rakotomamonjy ireo GNZ mbola voatazona atao fanadihadiana. Natsatry ny aviation civile de Madagascar ny fampianarana eny amin'ny ENEAM taorian'ny valpitsiriana natao. Naverina ny fahafahana manao prescription acquisitive fomba hanomezana tany ho an'ireo efa nampiasa sy nanajary azy an-taona maro. Manoatra ny arabatoko klasy tompokivavy manasantsika rehetra nanaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany. Noraisin'ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika ny colonel Randrianirina Mikael teny amin'ny lapam-panjakana teny Ambotsiroitra androany ny masovo sady iraka manokana avy amin'ny filankevim-pilaminana eo anivon'ny firenena mikambana sy ny mpiara-miasa aminy avy ao amin'ny ministera ny raharaham-bahiny Allemand niaraka tamin'ny masovon'ny Allemagne miasa sy monina eto Madagasikara araka izao hitantsika amin'ny sary izao. Nandritra izany no nanazavana ny politika mikasika ny fanavaozana izay tian'izy ireo entina eo anivon'ny firenena mikambana mikasika ny asa sy ny filankevim-pilaminana na ny conseil de sécurité ho amin'ny taona 17 sy 18 nisy ny afatra avy amin'ny chancelier allemand izay natolotra ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika. Nambarany tilaka manokana eo anivon'ny firenena mikambana ity fa izao fiaonana izao dia fanomezan-danja ny fifandraisana amin'ny Madagasikara sy fanehoana ihany koa ny fanohanana ny politika fanavaozana izay tanterahina amin'izao fotoan'izao eto amintsika. Nanambara ihany koa ity diplomate allemand ity fa efa ela no nisy ny fiara-miasa teo amin'ny Madagasikara sy Allemagne ary mbola vonina izy ireo ny hanohy sy hanamafy izay fiara-miasa izay. Fa misy fifandraisany amin'ireo raharaha hitazomana ny colonel Patrick Rakotomamonjy ireo tanora GNZ izay mbola tazomina atao fanadihadiana amin'izao fotoan'izao raha ny fanazavana nentin'ny ministra ny fitsarana Faniro Soerinaivo androany. Mbola samy atao fanadihadiana avokoa ireo olona rehetra voaroroy amin'ity raharaha fikononkononana fanonganam-panjakana ity fa tsy mbola nisy niakatra fitsarana akory. Teratany frantsay iray ihany koa no tafiditra ao anatin'izany raharaha izany. Riva Aravonarivo no hitondra ny fanadihadiana sy ny angom-baovao. Tafiditra anatina raharaha fikononkononana fanonganam-panjakana sy fanohitohinana ny filaminana na atteinte à la sûreté de l'État ireo tanora GNZ telo izay mbola tazomina atao fanadihadiana amin'izao fotoan'izao hoy ny ministra ny fitsarana Faniro Soerinaivo. Nandritra ny fanadihadiana no nahafantarana fa misy fifandraisana tamin'ny colonel Patrick Rakotomamonjy sy ny teratany frantsay iray izay efa voasambotra ihany koa izy ireo. Hita ny conversation WhatsApp, hita ny conversation Telegram izay natao zareo ary misy ny document izay nanomana zareo ny fihetsiketsena sy fanonganam-panjakana izay neritreretino atao ary anaovana fanadihadiana mikasika izay fifandraisana zareo izay no nitazomana andreo mpikambana anatin'ny GNZ ireo. Tiako ampiana ihany koa fa tsy misy torture ary tsy misy fikasihan-tanana velively tamin'ireo ankizy ireo ary nanao fanamariana zany mihitsy zareo isaky ny mivoaka avy atao enquête. Anankiray amin'ireo ihany no misy mangana satria tamin'ny fisamborana anazy dia nenjera tamin'ny moto izy rehefa nitsoaka dia io consigné ao anatin'ny PV ihany koa hoe izy nenjera nakaratra anazy ary nalaina sary alohan'ny enquête fa tsy nisy fikasihan-tanana. Mahakasika ny raharaha colonel Patrick Rakotomamonjy intelo miantoana ny fisamborana sy ny fampiakarana ireo voaroroy teo anatrehany fampanoavana. Nisy zany tamin'ireo déferment anankitelo miantoana ireo dia misy ifandraisany aminazy daholo na le atteinte à la sûreté de l'État izay déferment voalohany misy any Sylvain Rabetsarona, misy ifandraisany aminazy koa ny déferment faharoa izay misy any DG any FSM Général Alfred sy ny namany izay voatazona ary hita fa nisy fikambanana ataontsika hoe association nikononkonona izay fanonganam-panjakana izay notarihiny tao anatin'ny fivoriana izay voalaza tao anatin'izany fanadihadiana zany dia misy
mandat d'arrêt sy avis de recherche zany contre anazy amin'ireny déferment ireny. Io mandat d'arrêt io no nafana mametraka anazy avy hatrany any Antsefa satria ny mandat d'arrêt rehefa exécutena dia alefa any amponja ilay olona. Zao zany izy dia atao enquête eny anivon'ny fitsarana izay tazomana anazy amin'ny individu dangereux sady mety hitsoaka anazy dia rehefa vita ny enquête préliminaire izay atao anazy dia ho déféré eny parquet izy dia mandeha eo anoloanany mpitsaram-panao famitorana dia any aoriana izay vao mandeha ny fitsarana izay mety avoasazy anazy folo taona ka mandra-pahafatiny hatramin'izy. Momba ilay teratany frantsay iray izay voaroroy anatin'ireo raharaha ireo ary efa nosamborona dia mbola anaovana fanadihadiana ihany koa izy amin'izao fotoana izao momba ny fiavian'ireo volana ampidiriny teto Madagasikara hamatsiana ny fanonganam-panjakana kasainy atao ho hiatrany minisitry ny fitsarana. Efa nogiazina ny ambanivohibeny Madagasikara ireo vola ireo. Mikasika ny fitantanana ny tanàn'Antananarivo iompana amin'ny fampandehanan-draharaha eo anivon'ny komina Antananarivo renivohitra ny PDS vao napetraka ny fanadiovana tanàna sy ny fanamboaran-dalana no laharam-pameana ho azy ary ny lalàna ihany no hitondrana ny fomba fiasa rehetra eo anivon'izany komina Antananarivo renivohitra izany. Nandray ny asany tamin'ity androany ity moa izy tamin'ny fomba ofisialy mazava ho azy feno rahalambo manana izy no PDS vao Antananarivo renivohitra moa zany. Nalotsorandriamasinoro eo amin'ny sariny Erinirina Rasolarzona. 7 andro aty aorian'ny nanafoana ny filan-kevim-panjakana ny valan'ny fifidianana ben'ny tanàna ho an'Antananarivo ambonivohitra nataony 12 Desambra 2024 napetraka tamin'ny fomba ofisialy ny PDS n'Antananarivo rahalambo manana feno. Nampiakarina ho ben'ny tanàna lefitra Ra Johnson Njaratiana Finaritra lefitra voalohany Hary Lalaramantsoa tamin'ny fitantanany ny tanàna Antananarivo talohany nanendreny izao PDS izao. Naneho ny fahavononany hiara-asa amin'ny rehetra Andriamatora Lambo manana feno. Nambarany fa laharam-pahamehana ny fanadiovana ny tanàna ary tsy atao sakana ny tsy fisiany ny filan-kevitra kominaly. Aza mieritreritra nareo na tsisy conseiller municipal dia lalàna foana no ataontsika balizy amin'ny asa rehetra eto anivon'ny lapan'ny tanàna. Betsaka ireo lalana feno lavadavaka, mbola maro ny toerana misy fako, mbola ny fanadiovana aloha izay fandaminana ny lalana izay no hoentintsika ho alamina farak'izay azo atao voalohany indrindra. Notendrena ho filoha-lefitra voalohany an'ny delegasiona manokana Antananarivo Andriamatora Laharson Nirina Thierry, ho filoha-lefitra faharoa kosa Andriamatora Naivson Nyery Mananjara. Ny filohan'ny delegasiona manokana na PDS dia olona tendren'ny fanjakana hitantana vonjomaikany komina. Izy no miandraikitra ny fitantanana ny raharaham-bahoaka, manatanteraka ny politika sy lalàna, mitantana ny teti-bola ary mandrindra ny fampandrosoana ny fotony. Efa nisy filohan'ny delegasiona manokana ny 12 teto amin'ny komina ambonivohitra Antananarivo talohan'Andriamatora Lambo manana feno. Natsahatra ny fiofanana rehetra eo anivon'ny sekolim-pirenena misahana ny fampianarana manamora fiaramanidina sy ny fampahafantarana momba ny toetry ny andro na ny ENEAM. Voalaza taorian'ny fitsirihana natao tamin'ny fiandohan'ny taona 2022 fa nisy ny fienan'ny fenitra sy ny tsy fanarahana ny fitsipika amin'ny feny sidina sivily nitondra fanazavana mikasika izay ny tompona andraikitra avy eo anivon'ny ACM. Ny sekolim-pirenena momba ny fanamorina fiaramanidina na ny ENEAM dia misy tokoa ny vaovao mahakasika an'izy iny. Ny tinambara fotsiny ao anatin'ilay izy dia ny aviation civile de Madagascar dia tsy afaka miala amin'ny norme, tsy afaka miala amin'ny pratique recommandée an'ny Organisation de l'aviation civile internationale na ny OACI. Ao anatin'izay dia misy convention, misy ny code ary misy ny règlement tsy maintsy arahina ary tanterahana makasika an'izay. Ny convention moa fatatsika ny convention de Chicago tamin'ny 7 avril 1944. Ny code dia fatatsika ny CEMAC, code malagasy de l'aviation civile. Ary ny règlement dia misy ny RAM zany règlement aéronautique de Madagascar. Ireo no mifeha ny karazana fitaterana anabakabaka rehetra civile eto amin'ny tanin'ny Republika ny Madagasikara. Ary tafiditra ao anatin'izay ihany koa ny resaka fanofanana amin'ny fanamorina fiaramanidina sy ny resaka fianarana meteorologia. Ny tao anatin'izay zavatra izay zany
dia tsaratsara kokoa raha apetraka ihany koa ny fanontaniana any amin'ny sekoly any amin'ny mpitatana ny sekoly satria efa nanomboka tany amin'ny taona maromaro tany aloha tany nefa nisy tsy fanaranana ny fenitra nefa nisy tsy fanarahana ny lalàna mifehan'izay amin'ny masekoly misehatra ao anatin'ny fanamorina fiaramanidina izay zay amin'iny faritra vitsivitsy no ahitana fikorontanana amin'ny famatsiana solika amin'izao fotoan'izao nosy be antsiranana antsohy ary mahajanga ny fataran'ny sambo mpitondra solika no antony raha ny fampitambavao avy eo anivony OMH miankina amin'izay fahatongavan'ny sambo izay sy ny fandaminana ny fiaingan'ireo fiara vaventy mpitatitra solika miala ny Tomasina araka izany ny fiverenan'ny famatsiana amin'ny laoniny ho an'ny mahajanga manokana dia efa misy fiara lehibe maromaro niala avy eto Antananarivo lasa ny mahajanga amatsy solika indrindra ny lasantsy tsy ela kosa ny fahatongavan'ny sambo raha ny fampitambavao avy amin'ny OMH ihany ny vaovao avy any mahajanga saika mbola ahitana fitoanana avokoa ireo tompanjara solika eto mahajanga tapitanana ny maraina ny talata faha 1 ny volana aprily raha ny fanazavan'ny taleparitry ny angovo sy ny akoranafo eto amin'ny faritra Boeny dia noho ny fikorontanany famatsiana no antony mahatonga izao. Ny mikasika ny solika eto mahajanga dia ny zavatra zombara nisy fikorontanana kely tamin'ny farany herinandro iny satria tsinona misy quota ireo le station eto amintsika ka ny tombe tanatin'ny weekend asabotsy no fahalan'ile quota dia izay no natonga le fikorontanana. Ny tahirin-tsolika no miainatra eto fa ny tompon'andraikitra kosa dia miezaka hatrany mitady vahaolana matsina ireo tompanjara-tsolika mandra-pahatonga ny sambo izay mitondra izany solika izany. Ny sambo lehibe mitatitra solika ho an'ny mahajanga dia andrasana amin'ny herinandro ambony eo amin'ny talata eo ny anankiray dia amin'ny alakamisy eo ny faharoa dia amin'izay fahatongavan'ny sambo izay no iverina amin'loha ny fitsinjazana solika eto mahajanga. Na izany na tsy izany ara misy fiara lehibe mitatitra solika zay misarge ao Antananarivo manampy ny tahirin-tsolika eto amintsika zany mandra-pahatonga izay fahatongavan'ny sambo lehibe izay eto mahajanga. Misy ny minimanararoatra ao anatin'ny tsy fahampitsolika amin'izao fotoana izao olona mbarany tompon'andraikitra koa entanina trano ireo mpanjifa rehetra mba hanaraka ny lamina izay apetraka. Manentana antsika vahoaka ny mahajanga hotony manoloana ny zavatra misy amin'izao fotoana izao fa tsy ho ela dia voavaha ny olana ary indrindrandrindra le manararoatra anatin'le tsy fisina tsy hoe tsy fisina fa anatin'izay le fandaminana izay dia mba miangavy ireny mba ilamina antsika eto mahajanga fa efa miezaka tompon'andraikitra. Anisan'ny antony mahatonga izao fikorontanany famatsiana solika izao ihany koa ny ameana arahangovo izay navoaka ny filan-kevitry minisitra izay nitanterahana ny talata faha 7 ny volana aprily. Vinavinaina ho 20 ka hatramin'ny 5 miliara metatra toratelo ny tahirina gaz azo ampiasaina amin'ilay blokna gaz ao Mahaboboka ny Sakara araka ny nambarany ministry ny Harena Kibonitany tamin'ny mpanao gazety io folakandro io teny amin'ny toeram-piasany teny Ampandrianomby. Midadasika dia midadasika ny toerana ahitana izany ka heverina ho afaka hanentsina ny banga amin'ny filanangovo maharitra indrindra ho an'ny Mahaboboka sy Sakara izany andrasana ny fifanarahana vaovao eo amin'ny fanjakana izay orinasa vaovao vonona iara-iasa amin'ny fanatanterahana ny fitrandrahana io gaz io. Natao Mayavy, Roger Andriamanalina. Ankoatra ny fitantanana ny Harena Kibonitany dia anjara andraikitry ny ministeran'ny Harena Kibonitany ihany koa ny fitantanana ny fitrandrahana ny solitany sy ny gaz. Noho izany rariny raha averina amin'ny fanjakana ny fitantanana ireny bloc pétrolier tsy misy contrat na efa ny fafana ireny ny contrat ka tamin'ny alalan'ny filan-kevitry ny ministra no nahafahana namerina izany ary tafiditra tao anatin'izany ity sity ao Mahaboboka ity raha ny nambaran'ny ministra tompon'andraikitra io androany io hameno ny banga amin'ny filana angovo ho an'ny malagasy no antony namerenana azy io ho an'ny fanjakana. Tao anatin'izay politika mpanjakana mahakasika ny fisitrahana ny angovo mora vidy sy ataontsika hoe angovo
tsy tapatapaka eto Madagasikara dia neritreretina fa misy anio gazy ao mahaboboka io izay tiako marina fa efa elaela ihany izy io no hita nanaovana découverte zany tany amin'ny taona 2010 sy 2000 tamin'ny 2011 zany dia tamin'izay fotoana izay ilay orinasa izay niara-niasa tamin'ny fanjakana tamin'ny OMNIS satria ny OMNIS moa zany no ataontsika hoe ny ofisy na ny sampandraharaha ato amin'ny ministère izay miandraikitra ny fitantanana ny resaka pétrole amont sy ny resaka gaz io dia tsy nitohy ny asa izay natao satria tamin'izay rehefa nahita découverte 2 na 3 tamin'ny lavaka hatrany amin'ny 3 metatra ny alaliny ny ilay orinasa dia mbola tokony ianao lavaka fanampiny teo amin'ny 10 teo eo saingy tsy tody tamin'izay ilay izy dia izay no nahatonga ny hoe raha ireo vovo ahitana gazy ao mahaboboka izay misy anankiroa moa zany raha hitantsika tamin'ny sary dia niarahana tamin'ny filohan'ny fanavaozana ny repoblika sy ny filohan'ny antenimieram-pirenena azo tombony goavana ao anatin'ity bloc pétrolier hita ity ny malagasy satria dia atany amin'ny miliara metatra toratelo anoany no tahirina gazy izay azo tandrahana ao amin'ity toerana ity no izy midadasika tanteraka eo amin'ny 20 ka hatramin'ny 20 miliara metatra toratelo raha zay nazo lazana azy ny tahirina gazy ao amin'io toerana io zany tahirina gazy zany raha ampitahina amin'ny ny any Mozambique izay mahery ny 1000 milliards de mètres cubes no tahiry dia somary ataontsika hoe mbola hoe kely ihany zay fa afaka ampiasaina le gazy misy ao izay nahatonga ny hoe mbola saiky nanao an'izay ataontsika hoe forage folo fanampin'izay mba ahitana hoe atraizany tena hoe alehibe na ny adiriny zay ataontsika hoe réservoir misy gaz zay ho an'izay mahafantatra ny faritra atsimon'ny nosy iny io réservoir mahaboboka eo miainga aty avaratra zany akaiky ny Sakara aty dia hatrany atsimo amin'ilay toerana atao hoe Vatolatsaka ho an'izay efa nandeha tamin'ny lalam-pirenena fahafolo iny hatrany amin'ilay toerana atao hoe Vatolatsaka hatrany no ahitana an'izay réservoir de gaz zay ka izay no ataontsika hoe antony nisian'ilay fitsidinana raha nasa nijerevana an'io zavatra io satria ny zavatra hita tao amin'ilay site eo ilay vovo misy ny gaz fa eo ihany koa ireo vata mpiteraka angovinaratra izay mandeha amin'ny gaz na ny groupe électrogène mandeha amin'ny gaz izay natao noho ny fanandramana ny vahana ny vanona teo amin'ilay tête de puits izay nisy an'ny gaz dia nalefa ny velomina ny groupe dia velona somatsara ary nanyrehitra ny jiro io zavatra io moa zany dia atao raha ny vinavina ny amadikazo ho angovo zay mba hisitrahan'ireo ataontsika hoe tanàna manodidina ny toeram-pitrandrana sy ny an'ny tanàna ny Sakarako raha azo atao namafisin'ny ministra fa mitady fiaraha-miasa vaovao amin'ny orinasa vonona noho ny fitrandrahana fitondram-panjakana amin'izao fotoana any amin'ny fanombohana ny asa no ahalalana ny adirin'ny gaz sy ny toerana afaka hovatsiny io moa miankina amin'ny adirin'ny gaz ao ambany tany ao ny ahafahana ataontsika hoe atraiza no afaka vatsiny io gaz io fa raha le hoe 20 ka hatramin'ny 520 metatra toratelo izay niresantsika teo dia ampy mahasehaka tsara raha ataontsika hoe ny tanànan'ny Mahaboboka na ny tanànan'ny Sakara mahakasika ny hoe aiza ho aiza ny ataontsika hoe ny fieritreretana ny amelona indray ny asa fitrandrahana na ataontsika hoe ny exploitation an'io site ny gaz io miankina amin'ny zavatra anankiroa ilay izy araka ny tenako teo hoe ny asa fitsirihana na ny exploration zay na ny asa fitrandrahana ny gaz dia fehezina contrat raha aty amin'ny sehatry ny pétrole amont zany dia misy ny atao hoe contrat de partage de production io moa zany mitovy amin'ilay contrat de partage de production ihany koa mitovitovy fa tsy sahala amin'izay mifehy ny Tsimororo ny Madagascar Oil ao amin'ny bloc 3104 zany ka aminatin'izay zavatra zay tsy maintsy hisy atoato ny fifanarahana vaovao izay ataon'ny fitondram-panjakana amin'izay orinasa vonona
iaraiasa amin'izay ataontsika hoe exploitation an'io gaz io zay. Na izany zany kosa dia efa azo ambara fa efa any fanjakana ny gaz métal ao mahaboboka ho ihan'ny ministra ka efa afaka ampiasain'ny fanjakana amin'izay ilany azy. Efa ao an-toerana raha teo ireo groupe 570 kVA roa izay afaka ampiasaina sahady amin'ny tokony histahan'ny olona ny herinaratra. Zay ny mikasika ny arenan-kibon-tany ny eo amin'ny resaka fananantany kosa miverina ny prescription acquisitive eto Madagasikara nanomboka ny volana janoary 2024 teo raha niato zany nandritra ny 2 taona teo. Fomba iray efa ela nisy teo amin'ny lalàna mifeny fananantany izy io izay ahafahan'ny olona mahazo ho afaka hisitraka ny tany izay efa nampiasainy, efa nokarakarainy ary efa najariany nandritra ny fotoana ela. Inona avy ary ireo fepetra takina mba ahafahana manao izay prescription acquisitive izay? Sandra Rector sy Jaona Timolotsalama no amalin'ny fanontaniana. Ezaka fanarenana sy fanamafisana ny fitantanana ny fananantany ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao. Naverina indray ny prescription acquisitive nanomboka ny volana janoary 2024 teo. Taoriany fampetona azy tamin'ny taona 2024 noho ny olana maro mahakasika ny fananantany izay nisehona tranga fanararaotana sy ataon'olona fitaovana fangalarana. Napetraka indray ty ravitra ty ankehitriny miaraka amin'ny tanjona mazava dia niady amin'ny fangalarana tany sy anamafy ny fiarovana ny zon'ny tompon'ny tany. Ny fanavaozana izay nanaovana fanatsarana teto amin'ny ministera ny fandraisana niny lalàna na ny décret mikasika ny prescription acquisitive iny. Niarahana tamin'ny ministera amin'ny fitsarana ny ataontsika hoe fandrafetana ary ny famolavolana ary ny famitana an'iny prescription acquisitive iny. Efa nanao ny dingana mahakasika manandrify avy ny ministera ary voaingana izay no naheno ihany koa fa efa mandray an'izay ny any amin'ny ministera amin'ny fitsarana. Izany hoe tokony tsy salasala ny mpiray-tanindrazana amintsika mikasika an'izay resaka prescription acquisitive zay. No mafisina amin'izao fiverenan'ny ravitra izao ny fepetra takina mba hisorohana ny fanararaotana sy ny fakana tany amin'ny fomba jiaradrarany. Takina araka izany ny pirofo momba ny fanajariana, misy ny fanorenana na fambolena, ny atao tantaratasy manamarika ny satan'ilay tany ary ny maha olom-pirenena malagasy ny mpangataka sy ny fanamarina ponenana. Tsy maintsy aseho ihany koa fa tsy nisy fanelingelenana nandritra ny fotoana nampiasana ilay tany ary tsy voafaritra na tany mpanjakana na ho tany voaharo. Fomba ara-dalàna ahafahan'ny olona mangataka zo amin'ny tany efa nampiasainy sy nokarakarainy nandritra ny 20 taona farafahakeliny arak'izany ny prescription acquisitive. Mifandraika amin'izay ihany hanavao paikady sy andray fepetra maro amin'ny fanatsarana ny fomba fiasa amin'ny resaka tany sy ny fananantany ny fanjakana fanavaozana mba mahalo bebe kokoa ny filan'ny malagasy ho afaka hisitraka ny taniny. Antondraraha anisan'ny betsaka indrindra ny anivon'ny tribonaly ary mampivezivezy olona mandritra ny fotoana ela mikarakara taratasy eny amina birao-mpanjakana ity resaka fananantany ity. Mila enona ny hevitry ny maro noho izany ampahomby ny fanavaozana. Ho tanterahina amin'ny 13 sy 17 aprily izao ny fikaonan'ny isamparitra mikasika ny politika fitantanana ny tany, ny fananantany sy ny trano fonenana eto Madagasikara. Mirandry Anjafy, Ambintsondry Maservelo. Ireo faritra 17 eto Madagasikara dia samy ahitany ity fikaonan-doha mikasika ny fanajariana ny tany, ny rarahany tany sy ny trano fonenana ity izay ho tanterahana ny alakamisy 17 sy ny zoma 14 volana aprily ity izay izara roa mazava tsara. Misy natokana ho an'ny sampandraram-panjakana syndika miantsehatra amin'ny rarahany tany, trano fonenana ka isy teboka 4 no andrasana ao anatin'ny fankahakevitra. Izy régional io ny voalohany dia mahakasika ny fananantany gouvernance foncière na ny fitantanana ny rarahantany amin'ny ankapobeny. Ny faharoa transversalité ny secteur foncier. Io dia miompana indrindra amin'ny fanatanterahana andreo tetikady na investissement paikady mpampandrosoana na tetikasa mpampandrosoana izay matetika ananana olana ary ahitana olana
ny makasika ny izay hoe fampiasana ny tany manoloana ny resaka fampiasam-bola izay. Ny teboka fahaefatra ao anatin'ny izay fakana hevitra izay dia ny miompana amin'ny hoe fizakana ny tany na ny accès à la terre na ny ho an'ny olon-tsotra na ho an'ny ministera. Ary ny fahaefatra dia mikasika ny fanavaozana amin'ny ankapobeny ny fitantanana sy ny fanatsarana ny fandrindrana ny makasika ny raharahantany. Ny andro faharoa kosa dia natokana ho andro tanora, ireo mpianatra eny amin'ny anjerimanontolo sy ireo tanora miantsehatra amin'ny sehatra ny fananan-tany. Mino izahay fa manana ny fijeriny, manana ny filany amin'ny fomba hitantanana an'izany resaka fananan-tany izany, amin'ny fomba ametrahana ny politika ny fanajariana ny tany eto amintsika, ary indrindra amin'ny mahatanora azy ireo ho an'ireo mpianatra eny amin'ny anjerimanontolo manana ny fomba fijeriny amin'izay mety politika fanaovana na fananganana trano fonenana ho an'ny mpianatra. Tsy ny eny amin'ny anjerimanontolo ihany akory ny trano izay resahantsika mandritra n'ireny asizy ireny, fa indrindrandrindra ihany koa na ny trano ho an'ny mpiasam-panjakana na ho an'ny tanora izay voatery miala ny tokantrano iray aman-dreny mamonjy ny toeram-pianarana izay misitaka ny faritra misy azy. Notsindrindra tompon'andraikitra ireto fa tsy voafetra ao anatin'izay roa andro izay ihany no tolo-kevitra avy amin'ireo olom-pirenena fa afaka mandray izany hatrany ny ministera PIA. Firenena 420 amin'ny 410 no nanao soniny izy le CAF na ny faritra malalaka ifanakalozana ara-barotra ato anatin'ny continent africaine. Nanao soniny fananganana azy io i Madagasikara tamin'ny taona 2012 nankatoavy ny antenimieram-pirenena ny fidirantsika amin'ity tsena lehibe aty Afrika ity ny taona 2012. Voarafitra ihany koa ny paikady atrehana izany, paikady izay ahafahany sehatra tsy miankina misitraka ireo tombotsoa avy amin'ny azy le CAF. Nandriana Razafindra maro sy Firarjaona. Maro ireo pitsopitso ny ilain'ny sehatra tsy miankina fantatra amin'ny fifanakalozana ara-barotra amin'ny feny izy le CAF. Pitsopitso ny toy ny vovonana manara-maso sy manalatsy kelikely ny tatao-ketra na barrière non tarifaire, ny rafitra panafricanina PAPS. La plateforme en ligne pour la notification et l'élimination des barrières non tarifaires. Ny vovonana anapaka manara-maso sy manalatsy kelikely ny tatao-ketra na barrière non tarifaire zao dia raha ohatra hoe misy mpandrara malagasy iray naiza misy azy tojo olana momby barrière non tarifaire io dia afaka mandefa ny fitarainany ao anatiny vovonana anapaka io. Eo ihany koa ny fitsipifehezana momba ny règle d'origine. Madagasikara dia manantraikefa momba ny fanodinana lamba sy ny famokarana akanjo. Efa nisy tamin'ny febroary 2024 ny fankatoavana momba izay fitsipika izay tafiditra anatin'ny fampiarana ny ZLECAF. Tsy afaka ny ampiatra ny fifanarahana momba ny ZLECAF raha tsy voafehy ireo pitsopitson'ireo. Natao mora ampiarana ny pitsopitsony satria saika narakitra anapaka avokoa ny fitaovana ahafahana mampiatra ny fifanarahana. Qui pourront vraiment aider à l'opérationnalisation de la... Raha ny ahotra ny sehatra tsy miankina teny am-piandohana, ankehitriny mila hirosona ny tsenan'ny ZLECAF hoy ny filohan'ny tranobe ny varitra sy ny indostria eto Antananarivo, Razafintsalama Gilles. Iompana betsaka amin'ny famokarana ny lohamenaka, ny famokarana kakao, ny fanodinana lamba sy ny famokarana akanjo ny CCIA. Et des cosmétiques en Afrique. Nous avons le secteur de la transformation de cacao pour nous intégrer en fait dans les chaînes de valeur de cacao africain. Nous avons regardé si c'est minier en Afrique. L'essentiel de la transformation se fait dans le nord. Nous avons aussi le textile, habillement et accessoires qui va en fait sublimer ce que vous avez dit tout à l'heure, les industries créatives. Ny fanampy dia hoe vokatra voahodina zany no ahondrantsika any mba hiteraka sanda eto toerana zany ialana amin'ilay hoe fanondranana entana tsy voahodina ohatran'ny mahazatra. Tsena ahitana mpanjifa 2.3 miliara ny ZLECAF, tsena malalaka manafoana hatrany amin'ny 700 ny abatseranana amin'ireo firenena 420 nanao sininy ny fifanarahana. Resaka vidim-bary eny an-tsena raha nahita-pidinana ny vidin'ny vary gasy teo alolo teo 900 hatramin'ny 500 sy 900 ariary ny vidin'ilay kapoaka, izany hoe 2,000 ariary eo zany ny ilay kilao dia niakatra indray io noho ny fatiantoka izay tsapan'ireo tantsaha
ka lasa 700 hatramin'ny 800 ariary eo ny kapoaka. Ny vary afarana kosa no midina amin'izao fotoana izao eny an-tsena eny, miezaka mandanjalanja sy mijery ny marimaritra ilaisana eo amin'ny tantsaha sy ny mpandrarary ny mpanjifa ny fanjakana ny jery akaiky izay vidim-bary foto-tsakafon'ny malagasy izay. Ny mpanao gazetinay Norosorindriamanana sy Fanirikely. Nidina ny vidiny varina farana eny amin'ny tsena raha toa ka niakatra kosa ny vidiny vary gasy amin'izao fotoana izao. Tao tapaborana teo ngamba zao niakatrakatra kely daholo ireo vary gasy ireo, manaralondo, ny makalioka, ny semansa, dia ny vary importé nefa mba hoe nidina. Nangalana lixa zao taloha mandray amina plivre mandray ray alina sarahetsy dia mivarotra hoe 2 arivo sy ray alina sarahetsy, 2 arivo sy ray alina sarahetsy amin'ny kilia. Dia zao ndray zao nefa ny lixa fangalana amin'ny plivre mba manome 4 arivo sy sarahetsy. Dia resaka stock indray taloha hoe 3 arivo sy 7 alina dia mivarotra hoe 5 arivo sy 7 alina. Tsy dia hoe nisy fehana be zany le izy moa, tsy dia hoe nisy fiakarany be le stock tamin'ny stock fa resaka vary gasy aloha amin'izao. Dia tena miakatrakatra kely zao fa tsy hainy hoe ahoana fandehana satria maka semansa izao asiany zareo 7 arivo sy sarahetsy zao any amin'izao andraisana ihany. Nefa ny zay eto zao misy ny sasany mba mamelatsaka kely 5 arivo sarahetsy dia mivarotra 7 arivo sy sarahetsy ny semansa. Makalioka moa zany ny sasany ihany zao 5 arivo sy ray alina sarahetsy dia mivarotra 7 arivo sy ray alina sarahetsy. Talohan'iny zao ny manaralonda na motrety 3 alina sarahetsy fa amin'izao izy ny manaralonda be zao mivarotra izy 5 arivo sy 3 alina sarahetsy. Any amin'ny faritra Bonglava Yarsen no manangona ny vary. Dia mifiresaky ny zareo any hoe vary aty ozy mbola ny atambary mbola tsy miakatra fa an-tanety ozy ireny vary mbola niakatra no hoanintsika teo reny. Ny an-tanety nefa ny efa lanilany tahiry tany ambanivohitra efa lanilany. Velom-boly ny mpamboly amin'izao vidim-bary izao ho irandry mpamongady eto Nosy. Ao anatin'ny tapabolana izy loha zao no otrany niakatra kely fa tao aroan'izay izy zany midina. Zao izy zany efa mistabile izy zany zao fa tsy dia mora moa tsy dia lafo. Amin'ny makolika zao efa taloha izy nisy mivarotra 2 arivo. Zao izy zany lasa 300 sy 2 arivo. Efa ohatrany efa mistabile tsara izy io zany zao. Efa tokony efa mety amin'ny mpamboly, mety amin'ny mpihinana koa izany zao raha izao. Fa le taloha izy le tena mora loatra dia tena maty ny mpamboly. Mbola hidina aloha izy zany zao fararany ny andro aloha zao anony. Raha ny tokony ho izy nefa ny makalioka ohatrinona ny filao raha ny tokony ho izy mihitsy. Tokony makolika aloha zany faramora zao ohatrany tamin'ny herintaona tokony hoe amin'ny 700 arivo dia 900 arivo fa tamin'ity zany aloha mora. Teo aloha dia efa tafakatra 3 arivo hatramin'ny 303 arivo ariary ny kilao ny vary gasy. Malala aloha zany teo aloha efa nisy 3 arivo. Efa midina izy dia zao izy zany zao efa miverina 27 sy 700 sy 2 arivo ny varotanay. Efa raisina 20 sy 900 zany ireny zao dia amidy 20 sy 700. Amin'ny ankapobeny dia tsy karitra fa mitsinjo ny mpanjifa sy ny mpamboly ny tompona andraikitra amin'ity resaka vidim-bary ity amin'izao fotoana izao. Fampianarana Iova Université Virtuelle Publique ny fampianarana eo anivon'ny Saint-Emad hiditra amin'ny fampianarana doktoraly ity sekoly ampitaindavitra izay mandray mpianatra 5 arivo sy 1 alina isan-taona ity. Misokatra ho an'ny rehetra ny hetsika Saint-Emad Discovery Days izay ho atao ny 14 sy 15 aprily zao etsy amin'ny kianjan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena etsy Mahamasina. Milandry Anjafy Ambintsoa Andriamaservelo. Manodidina ireo etsy ireo mpianatra nandalo sy nahazo mari-pahaizana tamin'ireo lalam-piofanana maro teto amin'ny Saint-Emad na ny Centre National de Téléenseignement de Madagascar tao anatin'izay 30 taona izay, izany hoe 5 arivo sy 1 alina isan-taona. Izy izay iroso tsy ho ela amin'ny Université Virtuelle Publique. Ny Saint-Emad ihany koa zany dia iroso bebe kokoa ao anatin'ny Université Virtuelle Publique dia hompahafantarina amin'io ihany koa zany io tetikasa io mba ahafahan'ny mpianatra zany miroso bebe kokoa ao anatin'ny tontolon'ny teknôlôjia sy ny tontolon'ny digitalisation
fa hiala kelikely ao anatin'ny mahazatra zany tsika ny sehatra ny fampianarana zany hoe isy fomba fampianarana vaovao zany atao amin'ny sentematy mba anamora kokoa zany ny fahazahoana ny fahalalana, ahazahoana ihany koa ny diplôme ary ahazahoana mamorona asa indrindrandrindra satria mila olona mahay ary afaka miasa, afaka mamorona orinasa ny sehatra ny fampianarana tahaka izao. Zay zany isan'ny tanjona amin'ity etsika ity. Izy ny fampafantarana izay ao anatin'ny etsika andiany voalohany CNTMA Discovery Days ny 4 hatramin'ny 10 volana aprily izay atao eto amin'ny lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena Mahamasina. Ankoatra ny fampafantarana ireo mpianatra na ireo mpiasa liana amin'ity sampam-pianarana amin'ny tendavitra ity, ao anatin'izany koa no isian'ny famelabelaran-kevitra ny fandraisana anarana amin'ny alalan'ny guichet unique ary ny fanentanana amin'ny alalan'ireo mpanakanto. Aoriana zao dia isy ny fitetezana atao fampafantarana sentematy amin'ireo faritra izay manana foibe 10 manerana Madagasikara. Etsika moa izay erahana amin'ny ministera ny fampianarana ambony, ny paostra, ny Don Bosco ary ny ORTM sy ireo mpiara-miasa hafa. Nampafantarina tampanao gazety teto moa fa isokatra amin'ny lalam-piofanana hafa izy dia ny fiarovana ny tontolo iainana, ny fisahantany ary ny firosoana amin'ny école doctorale aoriana kely. Amin'izay resaka fampianarana izay ihany no raisin'ny ministra ny fampianarana ambaratonga ambony sy ny fikarohana ara-siansa ny professeur Ravony Manantsoa Mandavi ny solitena ny syndicat-ny mpiasa eo anivon'ny ministera izay adidiny fiaonana nanome sehatra malalaka ireo mpikambana aneo ny etaetany anisan'ny loha hevitra nodiniana ny mikasika ny basculement budgétaire ho an'ireo mpiasa eo anivon'ny toeram-pikarohana. Nandritra ny dinika dia nanamafy ny ministra fa hiezaka nafaingana ny famahana ny olana momba ny izay mbola tsy voava ho fanatsarana hatrany ny tontolon'ny asa sy ho fahombiazan'ny rafitra. Naneo fankasitrahana ny syndicat Sainte-Perse no ny fiainoana azy ireo sy ny ezaka hita sy tsapa izay manampy amin'ny fanohanana sy ny fanatsarana ny sehatra ny fampianarana ambaratonga ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa tao anatin'izay fiaonana teo amin'ny rotonta izay. Solona tena eto ny PAT, ny mpampianatra, ny mpianatra satria samby nahazo ny anjarany daholo ny mpisehatra rehetra tato amin'ny ministera ny enseignement supérieur, ny mpampianatra nahazo ny droit décret izy, ny autonomie ny université, nahazo an'le resaka loi sur la recherche. Dia ny ato amin'ny syndicat ny Medipresse nahazo ny technicité fa ny basculement enda amin'ny TD technicité no efa nivoaka fa ny basculement ireo centre nationaux de recherche no sisa mbola angatahana amin'ny monsieur le ministre ary fa nampanantena izy fa hiezaka hanafaingana ny famahanan'izay olana mbola tsy voavaha zay. Ny mpianatra moa iaraha mahita reny fitiavan'ny filohan'ny république azy reny ny PRRM mamangy foana ny mpianatra isak'izay manao tournée hita koa ny famboarana ny zavatra maharary ny mpianatra toy ny rano sy ny jiro, ny fametrahana nyreny panneau solaire reny, ny fanamboarana ny forage manerana ny université rehetra, manerana ny nosy. Zany rehetra zany dia ezaka sy fitiavana ny ministera ny fahitana anazy. Zay ny fanampanazavana mikasiky ny vaovao iny. Zaza tomady tetikasa miompana amin'ny fanentanana ny reniny taiza anatona toeram-pitsaboana avy hatrany rehefa misy olana ara-pahasalamana ny reniny sy ny zaza. Fanentanana amin'ny endriny maro izy ity, anatin'izany ny fisorohana ny fahatarana amin'ny fitsaboana sy ny fandaniam-bola be loatra. Fiara-mionantoko ny ministera ny fahasalamam-bahoaka sy ny ONG DMI ary aharitra herintaona eo. Aina Rabetany sy Jakira Kotomanga. Fanamafisana amin'ny alalan'ny fandefasana orinam-peo miaro fanentanana ny mahazava-dehibe ny fanatonan'ny reny sy ny zaza tompo-pahasalamana ara-dalàna hisorohana ireo ambana maro lafo mety hafaty azy
amin'ny alalan'ny radio enimpolo manerana ny nosy no isongadina bebe koa amin'ity tetikasa tomady izay haharitra heritaona ity. Ifanindran-dalana amin'ity fiarahamiasan'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka sy ny DMA ity ihany koa ny fizarana karta video misy ireo toromarika sy tsara ho fantatra ny mahazava-dehibe ny fanantonana tompom-pitsaboana sy mpitsabo mafen'ny fempetra. Par l'utilisation des partenaires radio, une soixantaine de stations de radio, de couvrir tout le territoire national et de diffuser des contenus sur la santé maternelle, à savoir encourager les femmes à faire les CPN et à accoucher dans les centres de santé assistés par les agents de santé qualifiés. Et nous continuons également à diffuser des contenus sur la santé infantile. Tanjona moa ny secrétaire général ny ministère ny fahasalamam-bahoaka ny ampisy ny fivampetsika amin'ny fitantanana ny fahasalaman'ny reny sy ny zaza. Tanana mobilisation amin'ny médiatique zao dia iovany comportement ny malagasy amin'ny fahaizany mitantana ny fiainana empowerment amateur na santé publique. Dia io ihany koa moa zany ny fanasarana ny indicateur marobe isan-karazany. Hita sy ngamba izy to fa mbola lasaky ny zaza efatra marary no manana finiavana hitady anatin'ny hôpitaly. Mbola lasaky ny efatra ihany koa ny reny bevoka manana olana hiazakazaka malakilaky anatina toeram-pisaboana. Fa variana mbola mizana amin'ilay toromarika ny fiarahamonina mandeha ary dia io izay zany mino fa aoriana zao dia tena hiakatra be ny fampiasana ny toeram-pisaboana eto Madagasikara sy ny fanantonana ny personnel médical qualifié eto amin'ny faritra rehetra eto Madagasikara. Averimberina sy voizina ao anatin'ny fanitanana amin'ny aina manjery izao moa ny ady ampitazomoka, ny kohaka, ny fivalanana ary ny tokony hampiasana lay misy sotomoka sy hampavitrika ny reny sy ny zaza hamonjy tompom-pitsaboana. Efa misy message hoe rehefa tokony ho inona dia efa tokony hazakazaka anantona tobim-pahasalamana araka ny tokony ho izy ny zaza, ny reny bevoka sy ny reny hiteraka ary tokony ho eny amin'ny tobim-pahasalamana hatrany no misafo ny reny bevoka mamita ny farafahakeliny 4 CPN izy tsika 4 consultation prénatale fa nisongadina moa ireo tamin'ny fampahafantarana tamin'ny fomba ofisialy ny fanomboan'ny tetikasa tomady izay ho tapitra amin'ny martsa 17 Fantatra hoe ny anaka dia ivitoerana mampiofana momba ny kolokanto sy ny kolotsaina eo anivon'ny ministera ny serasera sy ny kolotsaina sy ampiofanana maro samihafa no hita ao aminy ankoatra ny fivoizana ny kolotsaina nentim-paharazana dia hita ao ihany koa ny klasika tandrefana sy ireo manjoy ny vanim-potoana ho tanterahina ny 7 sy 5 aprily avy izao ety amin'ny anaka ety anosy ny varavarana misokatra ho fampahafantarana ity akademia nasionaly mandrindra ny kolokanto sy ny kolotsaina ity. Ry Varavanarivo, Regenerer Manalina. Sampandrara iray eo anivon'ny ministera ny serasera sy ny kolotsaina ny akademia nasionaly handrindrana ny kolokanto sy ny kolotsaina na anaka. Niorina tamin'ny taona telo amin'ny 770 ity ivitoerana ity raha mbola CNEM ny anarany tamin'izany. Ankoatra ny fampiofanana mozika sy soradia izay nahafantarany maro azo taloha dia ahitana departemanta maro hafa ihany koa ato amin'ny anaka toy ny kolosary, misy ny sarimihetsika sy ny maritrano, ny departemanta ny fampananana asa sy ny fanodinana ara-toekarena ary ihany koa ny departemanta amin'ny kolon'ny fihizina izay apetraka amin'ity taona 2024 ity. Manome mari-pahaizana ara-panjakana ho an'ireo mpiofana mahavita ndingana santatra hatramin'ny 3e cycle ny anaka. Ataony anaka vandoa andraraha mihitsy ny manome fanofanana anaraka ny fenitra iraisam-pirenena andaniny ary ao koa ny fanomezan-danja ilay fampianarana sy ny fanomezana ilay tena hoe maha malagasy ny malagasy amin'ny alalan'ireo zavakanto zany. Manana vinan'io tsy mpanohizana manohy ny nentim-paharazana sy ny teknôlôjia ny anaka. Ny kanto mipaka sy miantraika amin'ny vahoaka no tena zava-dehibe ihany koa eto nivon'ny anaka satria sy ho fialam-boly fotsiny atao raha mpianatra sy ampita izahay fa voakely dia efa mikolokolo an'ireny ankizy vao 5 taona ireny fampitanana izany harem-bakoka izany no tena hipaka any amin'ny vahoaka ny fampiarana azy. Ny fiara-miasa ihany koa
izay tena mioropaka sy mifototra amin'ny fampiofanana arak'asa na professionnalisation sy ny fidirana eo amin'ny sehatra mamatianina ao amin'ilay fametrahana écosystème culturel izay zany no viana goavana ary fanamby hitondrana sy hivoizana ny asa rehetra eto anivon'ny anaky. Ho fampahafantarana ity Akademia Nasionaly handrindrana ny kolokanto sy ny kolotsaina ity, mikarakara varavarana misokatra ho an'ny daholobe izy ireo ny 4 sy ny 5 aprily ho avy izao. Lobary andasy, atrika sisa taranja, kilasy misokatra, fanorona, fampahafantarana ny trano kalavaovao ary fampisehoana ny asan'ny mpianatra mandritra ny anao ny sehatra no hita eto amin'ny anaky anosy mandritra ireo 2 andro ireo. Any ivelany hodinina mandritra ny fivoriana ireo ministra ny raham-bahiny ao anatin'ny vondrona Europeana any Luxembourg ny hoavin'ilay fifanaraha-piaramiasa eo amin'ireo firenena mpikambana sy Israely. Firenena maromaro no maniry ny any Tsina na ampiatoana tanteraka ity fifanarahana ity no ny ayay momba ny toedrara any Moyen-Orient amin'izao. Rivaravonarivo. Roapoltaona izay ny signe accord d'association mamatotra ny fifanaraha-piaramiasa eo amin'ny vondrona Europeana sy Israel. Fifanarahana manamora ny fifanankalozana ara-barotra momba ny vokatra ara-pambolena sy industrialy eo amin'ireo firenena 17 ao amin'ny vondrona Europeana sy ny fanjakana Hebreo. Tamin'ny taona 2024 nahatratra 2.25 miliara euro ny sanda ny fifanankalozana ara-barotra teo amin'ny rotonta ka nametraka ny vondrona Europeana ho eo amin'ny laharana voalohany amin'ireo mpiara-miombona antoka-ara-barotra amin'ny Israely. Ao anatin'ireo firenena mpikambana amin'ny vondrona Europeana, i Allemagne no manana fifanankalozana betsaka indrindra amin'ny Israel izay mahery ny 7 miliara euro ny sandan'izany. I Pays-Bas no eo amin'ny laharana faharoa, manaraka azy avy eo i Frantsa sy Espagne izay samy manodidina ny 10 miliara euro ny totaly ny fanondranana sy ny fanafaran'entana ny fanaovany tamin'ny Israely. Raha ny fifandanjana ara-barotra dia mahazo tombony kokoa ny Europeana. Ny fanondranana entana makany Israely mantsy no miantoka androapatelo ny fifanankalozana. Ankoatra izay dia voaresaka ao anatin'ity fifanarahana ity ihany koa ny fampiroboroboana ny fiaraha-miasa eo amin'ny lafiny politika sy siantifika. Tafiditra anisan'ireo firenena anatin'ny fandaharana asa Erasmus mandray ireo mpianatra Europeana sy ny famadika amin'izay ary ihany koa ny fandaharana asa Horizon Europe i Israely. Efa antoanany maro nefa nisy nitsipaka ity fifanarahana ity izay naharaisana fanangonantsiny avy amin'ny olon-tsotra mahery indray tapitrisa tao Eropa. Anton'izany ny ambaran'izy ireo fa tsy fanajana ny andinin'ny faharoa ao amin'ny fifanarahana io izay manazava fa ny fifandraisana eo amin'ny rotonta dia mifototra amin'ny fanajana ny zoma olona. Miampanga ny Israely ho tompon'antoka amin'ny fahafatesan'olona maro sy ny fifindramon'olona maro ao a-Gaza izy ireo amin'izany. Ankoatra izay, firenena mpikambana ao amin'ny vondrona Europeana 70 no efa nangataka ny andinihana indray ity fifanarahana ity tamin'ny taondasa saingy tsy tanteraka izany. Tamin'ity talata ity, i Espagne indray no nitondra ny tolo-kevitra hanafoanana azy. Mila ny fankatoavan'ny mpikambana rehetra nefa ny fanajanonana tanteraka azy ity. Etsy andaniny, firenena 15 kosa no ilaina dia ampy-atoana ny lafiny ara-barotra. Mifananeto ny fampalalam-baovao misaotra antsika rehetra nanaraka hatramin'ny farany isaorana ihany koa ny ekipa-niarana natontosa raha ampitso indray ny fotoana antsika manaraka mirary sorto klasy tobokofafy.